Zagna fanjakagna lamalama nandraisan'ireo sahandrazana na be minisitra maro anjara avy amin'ny lafivalon'ny nosy ary ny fidirana ny zoma amin'ny volamena ny mpanjaka. Ireo no anisan'ny nanamarika ny fanompoam-be izay hetsika ara-kolontsaina fanao isan-taona eto amin'ny doan'ny Manongarivo Marangobato aty amin'ny distrikany Maritsara. Io dia raha natany teto tamin'ny fotoana fanompoam-be tao na fomba fatapy isan-taona izy ty. Tamin'ity nisy fiavahana. Ny fiavahany tena dia tsaratsara taminay intsony nanaovana ny fiavahana satria taon'ny manjaka dia nilokoana natahiny sady natafify. Vita ny fify, vita ny lokony tsara. Sady nanao fanompoam-be doany toy ary sady nanompo taon'ny manjaka voaloko tsara io. Zany ny fiavahany iny tamin'ity fanompoam-be ty. Rehefa zavaboary zay naboaka teo tamin'ny fotoana io nandritra ny efatra andro nanao ny fitampoana fisehana fanahilahiloko zany ary nata zay ny fokoziana ao amin'ny volamena. Regny eto zay zovambasa zay natanay ary misaotra zay ny sahindrazana indrindra ilay teo ny fanjakana hitako jiaby ny chef district indrindra ilay teo ny maire hitako jiaby reo misaotra ny mpanjaka koa. Nandritra ny efatrandro no nanatanterahana ty hetsika ara-kolontsaina fanompoam-be ity ka tamin'ny andro farany no nakana ny rano voasina nandraisany ireo be mihisatra maro ary ny famonoana omby fanakatonana ny zoma volamena ho an'ny mpanjaka.